Miarabantsika rehetra indray ny tenako trahatra ity anio ity. Fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavana eny ho amintsika mandrakariva. Irosindray tsika amin'ity anio ity zany ny amin'ny fanohizana ny fampianarana ary mbola eo amin'ny toko fahafolony zany tsika hatramin'izao. Raha sitrapon'Andriamanitra dia hiditra amin'ilay resaka hoe boky kely ny sokatra teo an-tanan'ilay anjely izay ny tongonilany teo amin'ny ranomasina ary ny tongonilany teo amin'ny tany. Ka alohan'ny zavatra rehetra nefa dia manasa antsika hiaraka hivavaka ary. Hivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra iray io. Mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao. Eny mananitra avy ny anaranao zay raha io. Hatramin'izao koa mandrakizay. Voninahitra ihany koa anao Kristy hoe ianao ilay tompo sy mpamonjy anay. Ianao nanoditra ny tenanao maty mba ho avitra izahay. Ankalazaina ny anaranao voninahitra ny eo anao. Misaotra iray nanomezanao anay ity andro anito indray. Tombon'andro mahavelona izay mbola omenao anay isan'andro. Misaotra ny amin'ny toe-pahasalamana izay mahazo anay tsirairay avy. Misaotra ny amin'ny fivelomana ihany koa izay iainanay ary isaoranay ianao ny asa mandraraha izay misy eo amin'ny fiainanay. Enina ny fahasaranana zay eo amin'izay tsy manana zany andraikitra zany ihany koa. Isaoranay ianao ny zavatra rehetra satria miara-miasa ny zavatra rehetra. Kanefa na dia eo ary zany rehetra zany. Matoa izay mbola afaka mihaino izao fampianarana izao. Dia mbola menao tombon'andro mahavelona izay. Mbola menao anjara anina sazy izay, mbola menao fahasalamana izay. Satria tsy tianao ny avery anay fa ny avavonjy anay no sitrakao. Raha io isaoranay ianao izay rehetra nitranga teo amin'ny fiainanay nandritra izay fotoana nisarahana izay. Ary isaoranay ianao ihany koa izay rehetra mbola ho ataonao aminay. Raha io raha eo amin'ity fiainan'ity tokoa dia tsy misy fanantenana dia kely aza. Satria ny fenoan'ilay ratsy setroka, fahamaizinana, anakonana ny fahamarinanao tsy hipaka amin'ny olona. Ka dia fahoriana, tomany, fijaliana. Izany no zavatra iainana eto amin'ity tany ity. Misaotranao nefa izay iray nampahafantarinao anay ny zava-miafiny amin'ny fanjakanao. Ary ny ankatanay aminao dia mbola nokafanao ny fonay sy ny sainay, hamantaranay ny sitraponao. Raha io ihany koa dia mitondra ny fifonanay izay. Mpanomo tsy mahasoa ihany izay ary tsy mahatoky anatrehanao. Ary mbola maro ny fahalemenay, maro ny tsy fahatanteranay. Izany no ivavahanay eo anatrehanao isan'andro, ianaranay ny teninao, andiniana izany. Ary tolomanay mbavaka isan'andro. Keo ampelantananao Kristy no metrahanay ny fahalemenay, ny tsy fahamendrenay, ny tsy fahatanteranay rehetra. Fa raha ianao manafaka anay Kristy dia ho afaka tokoa izay. Ka dia mifona Tompo ny amin'ny helokaisy ny tsy fahamarinanay rehetra. Mangataka aminao zay Jesosy io, diovy amin'ny ranao zay ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao zay Kristy ho afa-keloka. Ka dia afao zay mifandevozan'ny nofo zay nangejanay rehetra. Ka avao indray ny fanoloran-tenanay amin'ny tian'io ity Tompo amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Raha io kare ny fanahinao irotsaka aminay amin'ny fahafenona. Anamasina anay sy tantanay ho marina rehetra. Amenay fahendrena, amenay fatahorana fenanao. Ka dia sorato am-pony iray ny teninao ary atao eo an-tsainay. Hoy ny teninao manambara manao hoe amin'ny andro farany. Izay moa zany zao dia efa miaino anatin'izany vanin'andro farany izany. Ny masina mbola himasina trano ianao, ny marina mbola hiamarina trany. Fa ny maloto dia mbola haloto ihany, ny anao meloka dia mbola anao meloka ihany. Ka dia meteza raha io ampitombon'ny fahamarinanay sy ny fahamasinanay ho natrehanao ny ianao. Ary ianao ihany koa Jehovah dia masina ianao. Ary izay mivavaka aminao dia tsy maintsy mivavaka aminao mifanasa ny fahamarinana. Ary ianao nefa niantso anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo no nisorona izay nataony. Ka novidiana tamin'ny rahany zanak'ondry izay. Natao fanjakana sy mpisorona ho anao Andriamanitra iray. Ka hoy ianao mantsy anay manao hoe aoko masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitra reo. Dia meteza raha io anamasina anay ny ianao. Io ihany koa raha izay tsy salama
ao ny marary maso misy mivoto any amin'ny maso any, ao ny rhumatisme, ao ihany koa ny aretina fo resaka cardiaque, aretinaty, ao ny vavony, ao ny aretitratra amin'ny poumon iny, ao ny sepotra, ao ny allergie amin'ny didy maro samihafa, ao ny marary andolava, ao ny marary nify, ao ny misy mivonto any amin'ny tongotra any, ao ny voan'ny cancer, ao tompo ny aretina ihany koa amin'ny misavon'ny olona sy ny fivitosana izay vokatra n'izany, ao izay zavatra maro samihafa tompo izay mety marary sy mahazo ny olona, na aretina sofina ihany koa izany, resaka otita. Mangataka aminao zay Jesosy io araka ny haben'ny fahasoavanao sy ny famindramponao. Aoka ry Kristy le dia kapaka taminao nasitrana ny aretina rehetra izay voatonona teo, dia ho sitrana anie izany. Ary raha nisy tsy voatonony koa aza tompo ny aretina izay mahazo any an-tokantrano any, kanefa voatonony izy ireo ao an-tsainy sy ao am-bavany, na ametrahany tanana, dia aoka Jesosy io ianao ihany koa nasitrana izany. Koa mandidy ny aretina rehetra izay voatonona teo izahay, na voatonoko teto izany, na voatonona ny tokantrano any izany, na ametrahana tanana, mandidy izay aretina rehetra voatonona teo sy ametrahana tanana, sitrana izany aretina izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sy ny dia kapoka taminy. Sitrana izay aretina voatonona teo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sy ny dia kapoka taminy. Ary ninona misavy ataon'ilay ratsy mahatonga aretina amin'ny tokantrano any, ninona aretina vokatra n'izany na fivitosana vokatra n'izany, dia ilay volony izany noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy alefa ny afo mandevina Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy. Ravy Satana noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny any tokantrano sy izay mandrezo fampianarana izao, kaninona aretina vokatry ny asan'ny devoly sy fampijalinana fampahoriana vokatry ny asan'ny devoly, dia efa levona izany noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy. Dia rainy ianao Andriamanitra ray, ankalazay ny naranao mena voninahitra ny ianao. Dia aoka ry Kristy io noho ny amin'ny rahanao sy tamin'ny fofinainao, dia efa rava ny asan'ny maizina sy ny asany rehetra izay efa nanjaka tany tokantrano tany, izay nanjaka tamin'ny marary any. Voninahitra ho anao raha io hatramin'izao koa mandrakizay. Dia aoka raha io ilay rahany zanak'ondry andrakotra ny tsiraray avy, tsy hanana n'ilay ratsy fahefana intsony amin'ny zana-tsim-pialefa izay alefany. Aoka ny anjelinao Jehovah itony manodidina izay matahotra anao sy izay mihaino izao fampianarana izao. Vangio ny tokantrano ny tsiraray avy any tompo, aoka ny fanahinao hanamasina azy ireo sy hitantina azy ireo. Fa ilay devoly Satana dia efa valy efa resy. Ka ninona asa alefany ihany koa hanakanana ny fampianarana tsy handeha? Ninona asa alefany hanakorotanana tokantrano na amin'ny resaka fivelomana ihany koa, izay asan'ny Satana hoentina miasa manakorotana tokantrano, hoentina mandrava an'izao fampianarana izao, manakana ny olona tsy hain'ny fampianarana, dia ilay vonona ihany koa izany noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Lasa ny afo mandevina Satana sy ny asany rehetra. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny tokantrano ny tsiraray avy any, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny fampianarana, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny fifandraisana amin'izay mihaino izao fampianarana izao, ny anaran'i Jesosy. Ravy Satana noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy, levona izy sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Dia rainy ianao Andriamanitra ray, kalazay ny naranao, mena voninahitra ianao Tompo hatramin'izao koa mandrakizay. Halleluia, halleluia. Dia ankehitriny izay ray eo, raha hianatra indray sy handinika ny teninao, meteza ray eo ampianatra anay ny teninao amin'ny alalany fanahinao masina ny ianao fa vonikeno izay voakanao Andriamanitra ray. Dia mitenena ray eo fa vonikeno reto mpanomponao. Anaran'i Jesosy. Halleluia. Amen. Iroso aritsika ny amin'ny fampianarany. Inona no nresantsika farany zany? Efa tsy virenantsika lava tsony lesy fa zavatra nresantsika farany dia hoe
nyresakatsika tamin'la resaka hoe ny ray andro amin'Andriamanitra dia arivo-taona amin'ny olombelona izany. Dia raha nijerentsika ihany koa hoe firy ny taonan'ny tany izay iainantsika ity zany hatramin'ny namoronan'Andriamanitra anazy, dia hitantsika teo zany raha hitantsika zany fa eo amin'ny 4,000 eo zany ny taonan'ity tany ity izay misy atsika. Kanefa raha ny tena izy zany nijerena nefany mbola tsy mahatratra an'izay 4,000 izay koa tsika, na dia efa hoe en 2023 raha tsika zany zao, satria ny taona 2023 mantsy nanomboka amin'le hoe zay mantsy ny calendrier antsika hoe manomboka amin'le hoe nahaterahany Kristy zany no nanaovana le taona antsika amin'izao fotoana zao io. Dia zay mahatonga azy hoe on est en 2023 zany amin'izao fotoana zao. Kanefa ny Baiboly no jerena izany dia hoe hatramin'ny Adama ka hatramin'ny Mosesy dia hoe 2,000 zany nisy. Hatramin'ny Mosesy ka hatramin'ny Kristy dia 2,000 nisy. Hatramin'ny Kristy ka hatramin'izao vaninandro ankehitriny misy antsika izao dia 2,000 no nisy. Tsika mantsy zao eo amin'ny 2023 zany. Dia raha atao zany totalin'ireo dia hoe eo amin'ny 4,000 eo zany ny fisian'ny tany zany sy ny zavaboarin'Andriamanitra zay noariana izany. Na dia eo zany efa zany dia zao hoe io daty zay nomena hoe 4,000 io ihany koa zany tsy mbola mitombona, satria na ny calendrier zay misy atsika amin'izao fotoana zao raha zany tsy mari-potitra, satria fa niova foana ombenombeny io zany. Dia raha ny zavatra hitantsika dia hoe ny manakaikikaiky zany, fa io koa raha zany mbola tsy tena hoe marina, satria zavatra afenin'Andriamanitra zany io zavatra io. Zavatra afenin'Andriamanitra io. Raha ny calendrier jios dia zao hoe eo amin'ny 5783 no misy atsika, na hoe 3,795 no misy atsika amin'izao. Kanefa na zay taona jios zay raha zany mbola tsy tena hoe marina ihany koa zay, fa zay zany atao hoe mety hoe manakaikikaiky, fa na zay raha tsy marina. Fa raha ohatra mantsy fatatsika ny daty exacta zany hoe amin'izao taona no misy atsika, dia fatatsika zany io amin'ny taona novinytsika no miditra amin'ny taona 7,000 izany. Kanefa fatatsika tsara fa rehefa miditra amin'ny taona 7,000 tsika dia miditra amin'iny, miditra amin'ilay fitsaharan'Andriamanitra, le hoe repos céleste zany, na le hoe fitsarana zay men'Andriamanitra ny vahoakany izany. Ka tsika zany tsy afaka manome daty hoe amin'izao, satria Andriamanitra efa niteny mihitsy hoe na amin'izany andro zany na amin'ny ore zany dia tsisy malala hozy izy afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Ka io zany zay maha-Andriamanitra n'Andriamanitra. Hoy Andriamanitra hoe voninahitra ho an'Andriamanitra ny manafy ny zavatra, fa voninahitra ho an'ny mpanjaka hozy izy ny mamanta-javatra. Ka io zany tsisy malala na ny ora na ny fotoana, fa Andriamanitra ihany no malala an'izay hoe amin'ny novinytsika no miditra amin'izay hoe 7,000 taona zay, miditra amin'ilay fitsaharan'Andriamanitra zay omeny ny vahoakany izany. Ka rehefa tonga zay fidirana 7,000 taona zay zany dia eo le hoe ampanenona ny trompetra zany, mitsofina ny trompetra, ho avy Jesosy any amin'ny ranon'ny lanitra andray ny fanjakana. Ka itsika zay velona amin'izao vanim-potoana ankehitriny zao zany eto amin'ity tany zay misy atsika ity zao, dia miaina ao anatin'ny vaninandro farany zany tsika zao, miaina ao anatin'ny vaninandro farany zany tsika zao. Ka indrindrandrindra ao anatin'izay hoe miaina ao anatin'ny vaninandro farany zay tsika miandrandra ilay kananan'ny lanitra, dia zao hoe eto amin'ity tany ity zany zao efa tsisy fitsaharana intsony. Tsika zany miandrandra fitsaharana, fa raha eto amin'ity tany ity dia tsisy fitsaharana intsony. Ady, filazana ady, filazana loza, fandringanana, ao ny resaka catastrophe naturelle maro samihafa, ny horohorontany, ny tsunami, ny réchauffement climatique, ny fiakaran'ny hafanana amin'ny tany, ny doro-tanety, mainy ala, ny tsy fisin-drano sy ny zavatra maro samihafa ihany koa zany, dia ao anatiny daholo zany rehetra zany zany, ka tsisy fitsaharana intsony zany amin'izao fotoana zao, fa vao maika zany memafy hatrany zany io.
satria zay ny zavatra tsy maintsy mitranga alohan'ny fiaviany io arivotaona io dia tahaka io zany ohatra ny tahaka ny tamin'ny androny ny fiainantsika amin'izao fotoana zao satria miaino anatin'ny vaninandro farany dia ohatra zany koa ny ainany Noa tamin'ny fotoanany zany alohan'ny safodrano rehefa andringan'Andriamanitra tamin'ny safodrano dia inona ny zavatra inona no manahoana ny toetra ny olona talohany zany hoe safodrano zany dia ohatr'izay koa amin'izao fotoana zao hoe manahoana ny toetra ny olona amin'izao fotoana zao dia fitiavam-bola no manjaka ny vola ny fototry ny ratsy rehetra ny olona mavita mivarotra tanindrazana mavita mivarotra ray aman-dreny mavita mivarotra fianakaviana zany hoe tsy manana tsisy ahoana filazana miteny vazaha hoe tsisy état d'âme intsony zany ny olona na tsy haiko miteny gasy tsy haiko loatra mandika lisy fa zay hoe ny fanany maolona ho tsika malagasy zany ka le mahafana maolona zay mihitsy zany efa very zay amin'ny olombelona amin'izao fotoana zao zany satria nahoana efa miaratsy zany zao fiainana zao dia marina fa hoe miazakazaka amin'izao fotoana zao miresaka hoe teknôlôjia miazakazaka mafy miresaka hoe teknôlôjia amin'ny fandrosoana fa i teknôlôjia vao mainka mitondra antsika makany amin'ny ratsy fa ny olona vao mainka vetaveta vao mainka tia vola tia arena mpaniratsira tsy tiany ahoana zany amin'ny teny frantsay dia zao ny teny anazy hoe tia plezira zany noho ny fitiavany an'Andriamanitra tia fafina aretana mihoatra noho an'Andriamanitra zay le amin'ny vaninandro farany zany vakitsika kely anga izy io atao amin'ny aty amin'ny petera aty no misy anazy io jerentsika kely aty amin'ny petera tsy petera jaune voalohany toko faharoa no jerentsika jaune voalohany toko faharoa jaune voalohany toko faharoa dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy eo amin'ny 5:10 jaune voalohany toko faharoa zany hoe any amin'ny epistily eo alohan'ny apokalypsy no misy anazy io jaune voalohany toko faharoa dia ny 5:10 sy ny 9:10 inona ny zavatra tenenina io aza tia izao tontolo zao na zay zavatra eo amin'izao tontolo zao raha misy olona tia izao tontolo zao dia tsy eo anatiny ny fitiavany iray fa ny zavatra rehetra amin'izao tontolo zao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany 7:10 ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay aza tian'izao tontolo zao izy izy fa raha ohatra misy olona tian'izao tontolo zao dia tsy ao anatiny fitiavany iray zany hoe fitiavana an'Andriamanitra fa ny zavatra eo amin'izao tontolo zao dia niny ny filan'ny nofo ny filan'ny maso sy ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo zao ihany dia afara ny teneniny ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany mandalo any zany rehetra zany mandalo zany rehetra zany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay ireo no mahazo anjara amin'ilay fitsaran'Andriamanitra ireo ny olona nefa zao dia ona babo filan'ny nofo babo amin'ny filan'ny maso ny fafinaretana sy ny filana maro samihafa eto amin'ity zao tontolo zao ty dia jerentsika inge alohan'ny zany hoe alohan'ny fitsofana ny trompetra zany dia zay ny zavatra misy iainantsika amin'izao fotoana zao ary le fahotana tena hoe efa mipaka amin'ny lanitra ny fahotana satria amin'izao fotoana zao dia zao hoe efa manaiky zany hoe fanambadiany lahy sy ny lahy zany ny olona fanambadiany vavy sy ny vavy zany zavatra mahamenatra zavatra mahamofady zany raha ataontsika hoe quelques années fotsiny auparavant ataontsika hoe 20 taona lasy zany mbola zavatra mahamenatra zany fa amin'izao fotoana zao zany eken'ny olona zany ary ny tena pira amin'ilay izy ange dia zao le izy zany raha ohatra misy olona tsy nanaiky an'izany taloha tamin'ny fotom-pisainany dia amin'izao fotoana izao izy lasa manaiky inona ny anton'izay hoe mahatonga lasa manaiky izy satria nahoana efa nizarina tao an-tsainy zay ao anatin'ny fampianarana zay misy any amin'ny fanabeazana any am-pianarana ohatrany ny
amin'ny zavatra mandeha amin'ny télévision, amin'ny zavatra voizina amin'ny télévision, amin'ny filozofian'olombelona zay alefa amin'ny télévision io. De izay zavatra enarana any am-pianarana zay sy zavatra eninao amin'ny filozofian'olombelona amin'ny télévision io. De izay ihany koa ampiarina atao pratika zay eo amin'ny fiainana andavanandro. De zarina am'izay ny sain'olombelona de na de tsy nanaiky ary izy taloha de lasa manaiky izy am'izao fotoana zao. Tonga amin'le fitenenana hoe raha ohatra zany ianao zany miteny hoe za tsy manaiky an'izany de izy nareo fo fisainana tery fijery. Efa tsy zany tsony zao efa zany zao, efa zao ndray zao ankehitriny satria efa manana fijery misokatra zany izy. De efa zany ndray zao ankehitriny. Loza nge zany raha olona. Zany hoe miasa ilay ratsy amin'ny fomba rehetra. De ny afantarana fa teny hoe fa mipaka amin'ny lanitra ny fahotany zanak'olombelona, zany hoe fa le loza zany efa mitatao eo amintsika ny amin'le hoe le trompetra fahafito, zay mahatonga le fanazavana le toko fahafolo ty, satria le hoe tsisy fotoana intsony. De le loza zany efa tena mitatao eo amintsika eo. Efa iraraka zany le loza. De manino? Mampiomana antsika zany izy, mampitandrina antsika izy hoe tandremo. Satria tahaka an'izay mihitsy le tamin'ny andro ny Noa. Efa mipaka ny lanitra zany le fahotany zanak'olombelona, ary ny afantarana fa mipaka ny lanitra fahotany zanak'olombelona de efa miaina amin'izany zava-betaveta zany. Contre nature, tsy ara-boajanahary. Lahy sy ny lahy mivady, mivavy sy mivavy mivady. Eken'ny société zany, eken'ny fiarahamonina zany. Fa ahoana kosa aoka ny zanak'Andriamanitra tsy naika an'izany. Satria nahoana? Nalain'Andriamanitra tsy ho isan'ny jentilisa ny zanak'Andriamanitra. Fa zao tontolo zao, avelao izy hanao an'izany, fizy ary mba hanao an'izany. Fa itsika zany Andriamanitra de manao ny sitrapon'Andriamanitra. Genesis 4:5 jerentsika kely mikasika le hoe tamin'ny andro Noa inona no zavatra nitranga. Genesis 4:9 de ny 5. Inona ny zavatra nitranga tamin'ny andro Noa alohan'ny safidrano. 5. Ary hitan'i Jehovah fa be ny faratsian'ny olona tambony tany, ka izay fisainany rehetra amin'ny fony dia ratsy ihany mandritra ny andro. Be ny faratsian'ny olona tambony tany, ka izay fisainany rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritra ny andro. Zany koa ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zao zany. Jereo nge ny dahalo any atsimo reny. Le olona zany efa tena mantra, efa tsisy rano na ny rano sotroana raha tsy misy, na ny sakafo hanina raha zara misy, de mamiezaka mivelona zany le olona, zany hoe misurvivre zany, mamiezaka mivelona le olona, tonga indray ny dahalo. Alainy hatramy tonga izy manafika eo amin'le tanàna, mitsoaka ny olona makany an'ala, alainy hatramy volaninao tsisy tsony hoaniny. Tsisy inona no atao. Nefa ny fitaram-panjakana manahoana mikasika an'izany zavatra zany. Satria efa miratsy ny fiainana. Mandeha taxi brosy ianao ny Madagasikara, simba be ny lalana. Iny le tômôbila mandeha milamina, mandeha moramora amin'le lavaka be iny, misy misaoty any ambony, miakatra amin'ny tômôbilanao, miakatra eny ambony tafo, atsipony alainy ny entanao eo ambony porte-bagage io. Inona ny azonao atao? Mandeha ny tômôbila 50 lahy tonga de manakana ny tômôbila. Inona no ataonao amin'izany? Efa miratsy zao fiainan'izao fitiavam-bola. Ary na mamono olona ary ny olona amin'izao fotoana zao tsy ohatrany tsy mampaninina azy akory zany. Satria efa tena hoe manino izy ty? Efa tsy zay le hoe mpandika lalàna zany, efa tsy mitandrina lalàna zany tsony. Fa ny vola no Andriamanitra. Eto ihany koa izy amin'ny 1:12 dia inona ny zavatra teneniny? Ary simba ny tany teo anatrehan'Andriamanitra sady enidoza ozy izy. Simba ny tany teo anatrehan'Andriamanitra sady enidoza. Inona moa mahasimba ny tany? Satria vokatry le asa ataon'le olombelona no manimba le tany. Vokatry ny fahotany zanak'olombelona manimba le tany. Izay no mahatonga ny resaka ny vokatry ny fahotantsika eny no mahatonga ny fahasimban'ny tontolo iainany, fahasimban'ny rano, fahasimban'ny ranomasina, ny fiakaran'ny hafanana be io.
vokatry ny monde industriel no mahatonga an'io ihany koa amin'ny fikarohana ny zavatra ny ekibon'ny tany ny any amin'ny atin'ny ranomasina ny setroka na ny carbone izay avoakan'ireny usine chimique reny vokatra n'izany rehetrarehetra zany zavatra ataontsika zanak'olombelona ihany dia toy izany andininy faharoa folo dia hitan'Andriamanitra ny tany ka indro efa simba izy fa ny nofo rehetra samy efa nanimba ny lalany avy tambonin'ny tany. Dia io zavatra io mihitsy zany tahaka ny tamin'ny andro Noa io ny zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Izay no mahatonga ilay hoe tsisy fotoana intsony. Efa akaiky tsisy fotoana intsony. Zany hoe efa mandeha zany ny compte à rebours na ny minute ry amin'izao fotoana zao. Inona moa le compte à rebours tany ohatra ny tsaiko raha mba misy fotoana mba mijery film reny taloha. Dia rehefa misy ohatra hoe manapoaka bomba amin'le trano ohatra le mpanao ratsy zany. Dia asiany minute ry io zany mandeha le minitra zany hoe 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1 poka le bomba. Dia efa mandeha koa zany ny minute ry antsika amin'izao fotoana zao. Tic tac tic tac efa akaiky. Zay no mikasika an'iny zany fa zao hoe iverintsika eo amin'le resaka apokalipsy. Mikasika leo amin'le toko 10 iny zany. Mikasika le resaka le hoe boky kely. Raha mijery an'io fahitan'ny Jaune io zany tsika dia zao hoe ny faminanian'ny Daniel zany ny tonga dia tonga ao an-tsaina voalohany. Satria mantsy ny zavatra nianarantsika teto dia zao hoe ny faminanian'ny Jaune zany amin'ny bokin'ny apokalipsy sy ny faminanian'ny Daniel dia tena mifandray zany ireo, miaraka zany ireo boky ireo. Ary zavatra rainy, zavatra lesahan'ny faminanian'ny Daniel sy ny faminanian'ny ao amin'ny bokin'ny apokalipsy. Ka raha vao miresaka zany tsika ny amin'le faminaniana amin'ity apokalipsy toko 10 ity, niresaka tsika inona zavatra hitantsika teo, niresaka tsika le hoe nisy anjelo izy nidina avy any an-danitra, nanana boky kely ny sokatra izy teny an-tanany, tongony akavanana izy teny amin'ny ranomasina ary ny tongony akavia teto amin'ny tany. Dia nianihana izy tamin'le velona mandrakizay izy. Dia io zavatra hitantsika io nefany dia zao hoe ny zavatra niseho amin'le apokalipsy zany dia hitantsika ihany koa any amin'ny Daniel zany. Miresaka an'io koa Daniel. Zay mahatonga ilay izy hoe le faminanian'ny Jaune zany dia hitantsika ihany koa any amin'ny faminanian'ny Daniel. Jerentsika kely angely izy aty amin'ny Daniel toko 12. Any zany no manazava an'io, any amin'ny Daniel toko 12 zany no manazava an'io resaka mikasika an'ity apokalipsy toko 10 ity any amin'ny faminanian'ny Jaune zany. Jerentsika aty amin'ny Daniel toko 12. Daniel toko 12. Daniel toko 12 ny andininy 7. Inona zavatra resahany io? Dia zao zavatra teneniny. Ary ilay lehilahy mitafy rongony fotsy izay teo ambonin'ny rano amin'ny ony dia nanatra ny tanany ankavanana sy ny tanany ankavia ho any amin'ny lanitra ka reko ny anina tamin'izay velona mandrakizay izy fa ho fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro ary efa vita ny famontsamotsanana ny herin'ny olona masina dia ho tanteraka ireo rehetra ireo. Jereo ke zavatra teneniny mitovy angely le zavatra resahany. Aty amin'ny apokalipsy tsika verenantsika vakina kely izy mba ampazava le izy. Jerentsika kely tazomy le Daniel dia verenantsika vakina le aty amin'ny apokalipsy toko 10 fa jereo le zavatra resahany io. Vakitsika aloha le apokalipsy dia inona zavatra teneniny eo? Vakitsika eo amin'le andininy voalohany sy ny faharoa toko 10. Ahoana izy? Ary hitako fa indro nisy anjely mahery anankiray koa nidina avy tany an-danitra sady nitafy rahona ary ny havana dia teo amin'ny lohany ary ny tavany dia tahaka ny masoandro ary ny tongony tahaka ny andry afo ary ny tana-boky kely ny velatra teny an-tanany izy ary nabahany ny tongony ka ny ankavanany amin'ny ranomasina ary ny ankaviany amin'ny tany. Dia vakitsika ny andininy 9. Dia ahoana izy? Ary ny anina tamin'izay velona mandrakizay
dia le naharyny lanitra sy eo aminy ary ny tany sy eo aminy ary ramasina eo aminy fa tsisy andro intsony nianehany izy tamin'le velona mandrakizay zay tsisy andro intsony dia verenantsika amin'izay le tao amin'ny Daniel teo zany raha raisitsika le izy teo ao nozy izy eo amin'le 17 Daniel 17 dia ao nozy izy ary ilay lehilahy izy izy mitafy rongony fotsy izay teo ambony rano amin'ny ony dia nanandratra ny tany any ankavanana sy ny tany any ankavia ho amin'ny lanitra ka reko ny anina tamin'izay velona mandrakizay izy fa ho fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro ary rehefa vita ny famotsamotsanana ny herin'ny olona masina dia ho tanteraka ireo rehetra ireo zavatra resahany eto zany dia zao zavatra ray zany no resahany eto zavatra tenen'ny apokalipsy zany sy tenen'ny Daniel zany dia zavatra ray no resahana io zany dia io fianianana zay nataony io zany dia zao hoe mamaly an'le fanontaniana zany satria misy olona anankiroa miresaka zany io izany hoe ahoana filazana azy teo être céleste zany raha zay ny azy io lazary anazy ohatrany hoe pon'ny lanitra zany misy olona anankiroa miresaka zany io dia mametraka fanontaniana reo olona anankiroa reo dia ilay fianianana zay nataon'lay lehilahy mitafy rongony fotsy ity zany mamaly ny fanontaniana zay napetraka izy ireo zany dia jerentsika eo amin'ny Daniel 12 andininy fahenina sy andiny fadimy sy ny fahenina izy miresaka an'izay Daniel 12 andininy fadimy sy ny fahenina dia nijery aho Daniel ka indro nisy roa hafa koa nitsangana ny anankiray teo amoron'ny ony ary ny anankiray kosa tery andafiny ary hoy ny anankiray tamin'ilay lehilahy mitafy rongony fotsy izay teo ambonin'ny rano amin'ny ony mandra-pahoviana vao ho tanteraka ny faran'ireo fahagagana ireo nresaka zany izy roa lahy reto dia nametraka ny ray tamin'ireo nametraka fanontaniana tamin'ilay mitafy rongony fotsy nanao hoe mandra-pahoviana no tanteraka ny faran'ireo fahagagana ireo misy fanontaniana napetraka koa zany eto tahaka n'ilay fanontaniana tao amin'ny apokalipsy 10 satria nisy fanontaniana napetraka ihany koa tao amin'ilay apokalipsy 10 inona ny fanontaniana tao amin'ny apokalipsy 10 dia verenantsika indray le izy apokalipsy 10 apokalipsy 10 rehefa eo amin'ilay andininy fahenina dia ahoana izy ary ny anina tamin'ilay velona mandrakizay dia ilay naharyny lanitra sy ny eo aminy ny tany sy eo aminy ny ranomasina sy eo aminy fa tsy misy andro intsony izy rehefa ny anina zany ilay anjelyny mazava tamin'ilay velona mandrakizay dia inona zavatra teneny tsisy andro intsony izy eto zany fanontaniana io tsisy andro intsony point d'interrogation be inona zany io zavatra io misy fanontaniana napetraka ihany koa zany eto ary iny efa mifanontaniana indray mipetraka dia manao hoe miresaka reto être céleste anankiroa reto na repony lanitra anankiroa reto miresaka izy nanontany amin'le mitafy rongony fotsy manao hoe mandra-pahoviana ozy izy eo amin'le andininy fahenina 12 andininy fahenina tapany faharoa mandra-pahoviana vao tanteraka ny faran'ireo fahagagana ireo mandra-pahoviana vao tanteraka ny faran'ireo fahagagana ireo dia le fanontaniana mipetraka zany eto dia mitohy io fanontaniana mipetraka io mandra-pahoviana vao tanteraka ny faran'ireo fahagagana ireo ary izy miteny hoe il n'y aura plus de délai izy ny hoe tsisy andro na fotoana ntsony inona ary fempotoana zay tenenina io koa zany satria daty apetraka zany misy fotoana apetraka ihany koa zany io misy fotoana apetraka ihany koa zany io fanontaniana mipetraka zany zay dia toizantsika le izy eo amin'ny andininy fahafito dia namaly lay mitafy rongony fotsy mikasika an'ilay fanontaniana mipetraka zany hoe mandra-pahoviana ary ny fahatanteran'izay andininy fahafito izy mamaly ary ilay lehilahy mitafy rongony fotsy izay teo ambonin'ny rano amin'ny ony dia nananatra ny tany any ankavanana
sy ny tany anakavio amin'ny lanitra ka reko ny anina tamin'izay velona mandrakizay izy fa ho fetrandro ray sy ho fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro. Namaly zany izy. Zavatra niteneniny dia zao manao hoe ary ilay lehilahy mitafirongony fotsy izay teo ambony rano amin'ny ony dia nananatra ny tany ankavanana sy ny tany ankavia ho amin'ny lanitra ka reko ny anina tamin'izay velona mandrakizay izy fa ho fetrandro ray sy ho fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro. Rehefa ny anina izy tary amin'ny apokalipsy tamin'ilay velona mandrakizay dia niteny izy manao hoe tsisy andro intsony na hoe il n'y aura plus de délai ozy izy. Ato indray izy miteny nefany rehefa ny anina izy tamin'ilay velona mandrakizay dia ny zavatra niteneniny dia zao hoe fa ho fetrandro ray sy ho fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro ozy izy. Ary efa vita ny famontsamotsana sy ny herin'olona masina dia ho tanteraka ireo rehetra ireo. Rehefa naheno izany Daniel dia nangididy aloha izy. Inona ary zany teneniny izany? Satria nametraka fanontaniana zany reto. Ho inona io? Dia hoe fetrandro ray fetrandro roa. Dia Daniel inona ary zany teneniny izany? Tsy azony Daniel zany le izy. Tsy afa-po zany izy tamin'ilay valim-panontaniana. Dia mbola nametraka fanontaniana indray Daniel satria tsy azony le izy. 9 Ary nandre izany aho nefa tsy nahafantatra. Dia hoy izao, tompoko, anao ahoana ny hafaran'ireo zavatra ireo? Satria tsy nazava tamin'le izy hoe fetrandro ray fetrandro roa atsasaky ny fetrandro. Manao ahoana ozy izy? Averiko tsara le izy teo. Tompoko, anao ahoana ny hafarany ireo zavatra ireo? Anao ahoana ny hafaran'ireo zavatra ireo? Dia rehefa niinsista zany Daniel dia niverina nanazava indray ilay mitafirongony fotsy. Izany hoe ilay anjeliny mazava zany io. Daniel 12:7. Dia ahoana ozy izy? Dia hoy izy, andery Daniel, fa efa voaorina ny teny sady voisy tombo-kase mandra-piavin'ny andro farany ozy izy. Andery Daniel fa efa voaorina ny teny sady voisy tombo-kase mandra-piavin'ny andro farany. Eto zany ny zavatra resahany dia zao miresaka ny amin'ny farany zany izy. Miresaka ny amin'ny andro farany zany le izy. Izany hoe raha vao miresaka zany ianao le hoe fetrandro ray fetrandro roa atsasaky ny fetrandro. Dia miresaka ny amin'ny zavatra ho avy any aparany zany. Ny zavatra ho resahana amin'io zany. Ary mbola toy izany le izy satria ny zavatra teneniny dia zao hoe efa voaorina ny teny ozy izy sady voaisy tombo-kase ozy izy mandra-piavin'ny andro farany. Dia toy izany le izy ry alavidavitra ery eo amin'ny 9:1. Dia zao ny teneniny eo amin'ny 9:1. Ary hatramin'ny andro ampitsaharana ny fanatitra isan'andro sy ampidirana favetavetana mahatonga fandravana dia isy andro 900 amberivo. Averiko le satria zavatra important ny zavatra ho resahantsika eto. Tsy afaka hoe mandeha aingana antsika satria na veritsika raha vao mandeha aingana amin'izy dia mila azavana tsara le izy. 9:1. Ary hatramin'ny andro ampitsaharana ny fanatitra isan'andro sy ampidirina ny fahavetavetana mahatonga fandravana dia isy andro 900 amberivo ozy izy. Manome daty zany izy eto. Hatramin'ny andro izy ampitsarana ny fanatitra isan'andro sy ampidirana fahavetavetana mahatonga fandravana dia isy 900 amberivo. Misy fotoana nomena zany eto. Dia toy izany le izy 9:12. Sambatra izay miandry mahatratra ny andro 5:30 sambatra izay miandry sy mahatratra ny andro 5:30
sy arivo. Misy daty anaky misy fotoana fantelo zay nomena indray ato zany. Voalohany fotoana azy hitantsika teo fetrandro ray, fetrandro roa, atsasaky ny fetrandro. Ny feham-potoana faharoa zay nomena de nomena manao hoe isy andro 700 amby arivo. Ary ny feham-potoana farany zay nomena de izy hoe sambatra ozy izy zay miandro sy mahatratra ny andro 530 amby 300 sy arivo. 530 amby 300 sy arivo. Ka ity farany ity zany ny tena zava-dehibe ty farany ity eo am'le 140 satria tery am'le tery am'le 150 izy de inona zavatra teneniny teo am'le 150. Zao no teneny am'le 150. De hoy izy andery Daniel fa efa voorina ny teny sady voisy tombo-kase mandra-piaviny andro farany. Ka ity 140 ity zany no tena miresaka ilay farany. Ity daty farany zay nomena ity zany tena miresaka ilay farany. De hoy izy sambatra zay miandry sy mahatratra ny andro 530 amby 300 sy arivo. Sambatra zay miandry sy mahatratra satria io zany le andro farany zay nomena io. De sambatra zany zay mahatratra an'io andro 530 amby 300 sy arivo. Io 140 io zany miresaka le 530 sy 300 sy arivo andro io zany. Io zany no antokana mamaly an'lay fanontaniana manao hoe mandra-pahoviana. Mandra-pahoviana hozy izy. Le hitantsika teo amin'ny 105 tapany faharoa manao hoe mandra-pahoviana vao tanteraka ny faran'ireo fahagagana ireo. De eo amin'ny 140 io zany miresaka le 530 sy 300 sy arivo andro io. Io no mamaly an'le hoe le fanontaniana zany hoe mandra-pahoviana. Eo zany no mivaly zay fanontaniana zay zany. Ka raha io feham-potoana zay nomena io zany mitondra ho am'le andro farany. Raha io feham-potoana io zany mitondra antsika ho amin'ny andro farany de tsy maintsy ho jerentsika zany mikasika an'izay zavatra zay hoe inona daholo ary ireo feham-potoana zay nomenareo zany. Ary micorrespondre amin'inona ireo. Mifanaraka amin'ny vanim-potoana inona ireo fetrandro zay nomena ireo. De io ny miresaka n'io andro farany io nefany de efa fahitana ihany koa nomenan'ny Daniel, fahitana talohan'ity Daniel toko 12 ity zany de any amin'ny Daniel toko 9 miresaka anazy io ihany koa zany. Zany hoe ty fahitana zay nomena ato amin'ny toko 12 ity zany miresaka an'ireo feham-potoana zay nomena antsika teo zany. Miresaka le hoe 530 sy 300 sy arivo andro. Miresaka le hoe 700 sy 200 amby arivo andro. De na miresaka ihany koa le hitantsika teo mikasika le hoe fetrandro ray, fetrandro roa, atsasaky ny fetrandro. De fahitana zany efa nomenan'ny Daniel ihany koa any amin'ny toko 9 zany. Ka io zavatra resahany ato io zany mikasika le andro farany. Ato amin'ny Daniel toko 12. De zao hoe mamaly ilay fanontaniana napetraka manao hoe mandra-pahoviana. De ilay 140 teo zany no mamaly an'izay fanontaniana zay. De araka le nitenentsika teo hoe any amin'ny toko 9 nefa efa hitantsika koa mikasika an'io fanontaniana io zany. De inona koa nefa ny zavatra hitantsika any amin'ny toko 9. Ny zavatra hitantsika any amin'ny toko 9 de zao raha nisy être céleste tato amin'ny toko 12 niresaka izy ireo. Ka nanontany an'ilay mipetraka nanontany an'ilay mitafy rongony fotsy. Zany hoe ireto pon'ny lanitra anankiroa reto zay niresaka zany. Ny ray tery ankilan'ny ony, ny ray tery andafin'ny ony. De aty amin'ny toko 9 koa izy de mametraka an'izay fanontaniana zay koa. Zany hoe misy être céleste anankiroa ihany koa zany miresaka ato. Misy olona masina anankiroa miresaka ihany koa ato amin'ny toko 9 de mametraka an'io fanontaniana io ihany koa izy. Hoe mandra-pahoviana mipetraka indray le fanontaniana. De jerentsika toko 9 andininy 17. Daniel toko 9 ny andininy
fahatelo-mbin'ny-folo. Daniela toko fahavalo ny andininy fahatelo-mbin'ny-folo. Daniela toko fahavalo ny andininy fahatelo-mbin'ny-folo. Zao ny vaky ny teny minaran'i Jesosy. Dia nandreny masina anankiray ny teny ao, ary nisy masina ray koa nanao tamin'ilay ny teny hoe. Zany hoe olona masina anankiroa no miresaka eto. Ohatran'le pon'ny lanitra anankiroa izay niresaka ihany koa teo an-dafin'ny ony sy teny ankilan'ny ony, na ny tany an'ilay mitafy rongony fotsy. Dia niresaka ihany koa izy roa lahy reto zany. Dia nandreny masina anankiray ny teny ao, ary nisy masina ray koa nanao tamin'ilay ny teny hoe mandra-pahoviana ny fahitana mandrakariva sy ny fahotana mahatonga fandravana mba hanolorana ny fitoerana masina sy ireo maro be ho fanitsaka. Mandra-pahoviana ny fahitana mandrakariva ozy izy. Mandra-pahoviana azafady, mandra-pahoviana ny fahitana mandrakariva sy ny fahotana mahatonga fandravana mba hanolorana ny fitoerana masina sy ireo maro be ho fanitsaka. Mandra-pahoviana mipetraka le fanontaniana. Mandra-pahoviana ny fahitana mandrakariva sy ny fahotana mahatonga fandravana. Misy fanontaniana mipetraka zany io. Mandra-pahoviana. Ny valim-panontaniana nefa dia zao. Mitondra isa? Mitondra makany amin'le andro farany foana zay resahana. Mitondra makany amin'le andro farany. Zany hoe ny valin'ny fanontaniana dia mitovy zany amin'le Apokalipsy toko 10, Daniela toko 12, Daniela toko 9. Dia vanim-potoana iray ihany zany no resahan'ireo. Satria ny tandrona tsatraran'ireo zany dia zao. Miresaka le andro farany daholo no resahan'ireo. Ary amin'ny Daniela toko 12, 12 izy dia hoe sambatra ozy izy izay mahatratra an'ilay 530 sy 350 andro. Io no tratrarina, io le farany zay resahana io, mikasika le valim-panontaniana. Ary amin'ny Apokalipsy izy, rehefa ny anihana koa amin'ilay velona mandrakizay dia zao hoe tsisy fotoana intsony. Inona io fotoana io zany? Miresaka le andro farany io fotoana zay resahana io zany. Eto any koa izy miresaka eo amin'ny andininy fahatelo-mbin'ny-folo dia manao hoe mandra-pahoviana ozy izy. Oviana le fotoana zany. Ny amin'ny fahitana mandrakariva sy ny fahotana mahatonga fandravana. Hoe mandra-pahoviana zany. Ny fahataperan'izay zavatra zay. Mandra-pahoviana zay. Point d'interrogation. Mipetraka zany zay. Fa ny zavatra misy dia zao. Vanim-potoana ray ny tratrarin'ireo zavatra voalaza ireo zany. Dia tahaka ny tany amin'ny tahaka ny tao amin'ny Daniela toko 12 zay nanome vanim-potoana izy. Hoe zao ny vanim-potoana ahatongavana zany zavatra zany. Dia ato amin'ny Daniela toko 9 ihany koa izy dia manome vanim-potoana ahatongavana zany zavatra zany. Andininy 410 Daniela toko 9 ny andininy 410. Dia zao ny teneny eo amin'ny andininy 410. Ary hoy izy tamiko, rehefa avy nametraka le fanontaniana zany ireto olona masina reto, dia namaly amin'izay zany izy. Dia ahoana izy? Dia hoy izy tamiko, 340 andro ary noho ny afaka izany dia amin'izay voadiovina ny fitoerana masina. Ary hoy izy tamiko, 340 andro ary noho ny afaka izany dia amin'izay voadiovina ny fitoerana masina. 340 andro. Rehefa afaka zany izy dia amin'izay voadiovina ny fitoerana masina. Nanome vanim-potoana ihany koa zany izy eto. Dia rehefa tapitra zany 340 andro dia tonga amin'ny farany io ihany koa izay tratrarina. Zany hoe na le 530 sy 330 andro na le 340 andro dia fotoana ray no iafaran'ireo zany. Ny date d'arrivén'ireo zany fotoana ray ny date d'arrivén'ireo. Na ny fotoana ahatongavan'ireo zany dia fotoana ray ny fotoana ahatongavan'ireo zany. Kanefa dia zao. Tapitra ny fotoanantsika. Satria mbola noho ny fampianarana fa dia tapitra ny fotoanantsika.
fa toizantsika amin'ny heriny zay fanazavana zay zany toizantsika amin'ny heriny zay vavaksika isotra an'Andriamanitra raha io mankalaza anao zay mideranao ary manome voninahitra anao misaotra tompo ny amin'ny fanazavana zay nomenao anay ny amin'ny bokin'ny Daniela sy ny bokin'ny Apokalipsy sarotra izany teny izany iza no mahalala kanefa ny fanahinao no mamantatra ny zavatra rehetra enina dia zay lalinao aminao ary Andriamanitra ray ary zay zavatra tsy mbola hitan'ny maso na reny ny sofina no efa natokanao anay Andriamanitra ka dia misotra ny amin'ny fanazavana zay nomenao anay tamin'ny tsilitsaina feno tamin'ny alàna fanahinao masina dia iray nynaranao raha io ka lazay nynaranao mena voninahitra ny ainao dia amin'ny fanohizana zany fampianarana ny teninao zany dia oka ny fanahinao hiasa ao aminay atanteraka ny sitraponao voninahitra ny eo an'ilay naharin'ny lanitra sy ny tany sy rehetra eo aminy voninahitra ny eo amin'ny zanak'ondry manamasina anay ireny amin'ny teninao ny teninao ny fahamarinana ny anaranao Jesosy nandratana izany vavaka izany teto latren'ilay Jehovah tompony maro amen voninahitra ao n'Andriamanitra rery any halleluia halleluia sorantsika ny tompo ny amin'izay fampianarana vitantsika tamin'ity an'ity zay dia fanao fotoana indray tsika amin'ny manaraka izany bagay daholo tsika ma femme.